atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity ontry ny lasa safidy tantara nosoratany Saoly Rakotonanahary, mpilalao ny tantara ny Ravo, Sylvia Randrianatoandro, ny Volatiny, Sofaniry, Christophe Rabiarmanana, Faly, Fety. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Nana Totosa maningotra. Ontry ny lasa safidy. Mandro so ianao Andriamato directeur, ianao mihitsy no andrasako. Fa izy ianao de tamin'ny fomba ahoana moa natafidiranao tato amin'ny braoko tato ka? Mipetra ianao eo amin'ny fitoeranao fa inona ary ty e? Fa mifankafantatra angatsika. Eny tsy tadidinao intsony tokoa ngamba, kanefa hainao tsy enjery ery fa iny Fa izy anefa le mpitarika ny grève mipiasa fa iny tato amin'ny orinasanao ihany ty e. Rehefa tsy nalohanao ny karamanay piasa nandritry ny 9 bolana. Ay mbola elahy ihany io. De aninona ty moa elahy io sady efa tsy piasa tsony elahy ka inona mbola ataony lato? Na ilikilika, na findrafindra toerana, ny lana vaniny, ny fampitehana tamin'ny maha olona mihitsiny nataonao rangaty tsy tafarina tsony ny fiainako. Fantatra elako ve ny fahatiantoka ny zakaiky vokatry ny grève ny tarian'lahy teto amin'ny orinasa? Ny fahatiantoka ao ihany no hitanao, tsy te halala an'izay maharary ny hafa. Tsy mba hitanao ny fahorian'ny vady aman-janaka piasa. Efa bolana ny afina, efa bolana ny aritra ny fitrosana tety sy teroa. Fa tsy mba nosaininareo koa ny fahasahiranana anazy ny orinasa tamin'ireny ataoko tsy efa nalohako ny karamanareo ka oka tsy ho resahana tsony sady efa tany amin'ny taona maro lasa koa zany ka tsy hitako hoe inona moa zany no anaovana mpamoaka amin'izany No ny etraketraka nataonao tamiko ny nahatonga andao ny vady aman-janako ary nampiova tanteraka ny fiainana mianakavy kely, no ny nataonao ihany zao ny nahatonga anay mianakavy kely tsy ho tafatambatra intsony. Ka naninona moa no zao lahy zany vao mitaraina an'izany aty amiko ka satria tsy mety ho takatry ny loha alany fa tiantoka vokatra zany le tsy vaniny tia. Ny tsy pozipozy zahay piasa fa ela ny abotabota na niritakolaka sy kibo, ny lomany tao anatin'ny atsembohanay anefa ela ka tsy amelako raha tsy mivoaka eto ny tsikoko androany. Fa inona mihitsy ny tadiavy lava ely zany ny ain'la ay de mihevitra moa ela fa anaiky ho vonoany lavorona so mba ny raha andratsetsoka amono ako sary elahy ty ka mody ny ala tamin'ny barazy teny akaikinay fa ny andrikendritoana zay nidirako tato fotsiny. Inona kiny idirako? Ay zany tsy za rery no manana kakay amin'ny la fa misy olona hafa koa. Hitan'la ty atanako ty manao ve la fihetsika mahery eo fa apokako amin'ity ny lohan'la. Basy ve? Efa niesoriko mibala tao anatiny iny. Mailo be ako. Mihetsoangela vonjeo eo fa taperiko ny ain'la mbola lasa namontsy fivoriana toy ny nahazatra azy 20 taona mahery zay ny piasa rehetra ato amin'ny orinasa. Tsy hiandreny gidragidratsika eto. Aboay basy la fa tsy atahorako na ohatran'ny silako azy Tsy misy malaky ororon'ny la zany koa le ty fa alefaso alefa ny la. Vonona be koa le ty apetrao le basy fa tsy maharo alla iny. Ka tsy ty basy ty koa ninona mbola mahame tokony ty zao herintsandriny elahy zao aloha ty basy ty eo ambany eo. Eto ty ary zany basy zany miny ve la fa tena nalako tokoa ny bala tato. Hitan'la ty ny tranom-bala alla. Ay loza marina zany ary fo tifitra ny tsipoko marina. Mbola voafanomboana zany le ty tsy mitsahatritsika raha tsy lany mibala ato anaty basy. De vita lavelesy namono ka mandeha raha be kiboka ho valiny nanasara alla tamin'ny vady aman-janako lesiny matesa. Monsieur Abel,
Andriamanitra. Joro maty alizy. Allô, aty amin'ny bro monsieur appelle aty amin'ny orinasany. Monsieur appelle. Aza mbola matory aloha ianao fa mbola misy ilaina anao e. Monsieur appelle. Teo faty ve papa Artsoro? Eo afoka ao anatin'ny taona iray ve izany papa sy maman? Fa nahoana loatra. Mangina aloha ianao e. Efa manao zay farafahaizany re mpandidy azy mba hanao zay avelomany a. Manana finoana ary ny ilaina. Dia oka hivavaka isika fa somary sarotsarotra ihany no fahavoazany ao a. Fa ahoana nefa na tonga fa nitsola tany anaty braony? Tsy nanao naindraikitra onge izany ianao Artsoro e. Taiza ianao tamin'ny fotoana nahavoazany papa? Izany kosa ny nanan-karamainy ianao e. Marina tokoa aloha fa gardadikor no nanan-karamainy ahy e. Saingy rehefa tonga any amin'ny orinasany izy dia tsy afaka miditra ao anatin'ny braony a. Miandry azy aty ivelany ohatran'ireny agent de sécurité rehetra ireny. Rehefa misy zavatra iatsony azy aho vao miakatra manatona any amin'ny braony. Ka ahoana moa ny alalako fa efa misy jiolahy tafiditra tao anatin'ny braony io ny ilaina. Misy sécurité misava izay mivoaka sy miditra eo am-bavahady anie. Efa nao ny asako tony isan'andro ka ataoko fa ny tampoka anie tsy mahalela koa e. Eny mazava ny amin'iny. Dia ahoana izany mety nahatafiditra olona nitifitra ny papa io melota ao anatin'ny braondra izany? Tsy haiko mihitsy rery ny ilaina. Mety mifangaro amin'ny mpiasa tao amin'ny tao ihany angamba nisy. Sady efa mahafantatra amin'ny atsipirian'ny fombafomba fanao amin'ny mpiasa rehetra. Indrindra maharaka amin'ny atsipirian'ny brao rehetra e. Misy agent de sécurité eo ampidirana sady misy jeton koa. Zahay agent de sécurité rery no tsy manomboka jeton. Alalina koa izany. Dia ahoana izany nahafantarany Joro fa nisy nitifitra papa? Vao naheno mipôbasy aho dia tonga dia taitra be. Satria efa tsy mandromandro mihitsy hatramin'izay nisy ny gros bras nanaraka anay izay ny saiko. Ary avy hatrany aho dia nandeha nijery ny brao amin'ny monsieur Abel. Vao tafiditra tao amin'ny brao ana dia akory ny nagagako fa efa miosony raha be ny vata manontolo. Vao niondrika nijery azy aho dia nisy nanakantona mafy be amin'ny varavarana. Monsieur Abel kosa efa reraka dia reraka. Dia hono ary Joro? Dia taizavy ary ny faritra voatifitra tamin'ny papa? Ny kibony aloha ny tena azo antoka satria hitako miboiboika be teo ny ray e. Zany? Tsy haiko tsony fa nitondra azy maika taty amin'ny hôpitaly ny namaky ahy. Satria izaho mihitsy nitondra amin'ny fiara ary nandefa appel de détresse. Rehefa tonga taty dia niditra bloky avy hatrany ny dadanao ary dokotera maromaro no nandray azy. Sotra Joro a. Dia taiza Joro no nahita volan'ny fitianana fanafody? Fitraina aloha no nataoko e. Fa rehefa avy eo miresaka resa-bolontsika. Mba nanazava koa hoe dezihana orinasa izy. Dia tsy dia nisy olana firy. Tsy mahantoko lolo ireo agent de sécurité rery ny ilaina. Misy ny ray tsy kombakomba tamin'ny mpitifitra ireo. Ary tsy hamelako kosa raha tsy miaiky ny atsona vitana izy ka. Izay mihitsy. Aleo koa no ny asan'ny polisy ry Joro a. Ny ilaina. Oh? Jerenao fa nivoaka amin'ny bloky ny mpandidy. Aleo andrasana ny lehibe andrareo anontaniana fa ohatra ny kivy be daholo izay mivoaka tao a. Mbola matadidy an'izany métier izany toy ny adala sitrany tony e. Fa everiny tony mpandositra didy tony mbola very tadidy foana nga ty adala sitrany ty. Aza manao vavany tsy mahazo rery sely maditra. Mangina ny vavatena. Tena aza tsy nanakamo fa mbola saky lafika taty amiko ndray arivoriko. Saza tena mihitsy aloha izany trabony izany e.
raha mbola tsy manan-kelofana dia mbola malalaka ny anay ny ao angabony sanatria raha izany ho engavitrano atoriana aminao rosely a ny zanako no tsy laitra sy tsy nahatoky rehefa nilazako ny ara-tsitsainao nahita tsara nytoetranao izy zay mbola aiza nefa ny azo anareo mianakavy e feny valifaty ny fiainako dia tsy mifanaraka amin'ny lohako aripako azo teny zany dia sanatria ve zany ka enao ihany rosely no nandorony tranonay mba amalianao faty ny fandroako anao e fa iza rety raha tsy sely ny hafahafa kokoa noho izany aza vitako ka zay ahafainy vavatena mipetsipetsiny io tsy ho vitako fa dia inona loatra rosely ny ratsy ny fanaovana ny dia fofonao hatramin'ny kely nanananay a efa tsy olombelona tsony angampitovy fa temono latsaka tany mihitsy tena miseho mikarakara vatany io aloha manambadinga tena raha tsy ataoko tapitrainy e mba lalina zany asiahanao sy fahasahianao zany rosely saingy tsy mikasany anambady na iza ny adala sitranao tsy milanao ihany koa zay atafitany zanako no ezahako atao ary ale mandeha tany amin'izay fa misekoseko ery e mbola ataoko sasatry ny miariny nareo mianakavy saingy tsy nandorony trano teny zany fa zay rehetra nampitondra fahoriana rehetra kosa ataoko mahita ale amin'izay tena mandeha avy fa mitsikilokilo ahy mihitsy e tsy ataoko mahita azy zay misy azy tena ry ny ely aloka miserana dia tsy hita tsy haiko aloha raha olona normal ihany zany miresaka amiko zany na efa olona mamomboly tsy ny vola tena ny vidianako fa borikeo zany resaka izany dia lasy tena mandeha any dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola velonayna somatsara e rehefa miasa lamy mahatonga findra hevitra dia misaotra an'Andriamanitra tokoa aloha e aiza aloha zao mbola maharary amin'ny papa mbola maharary adolo ireny vatako e mikiboko maty ny didinana nalana amin'ny balatoko mbola tsara vitana ho ny papako fa tsy navonitaova tao anatin'ny papa loatra mibala tafiditra tao voasaka ny tavy be tao zanyko na ny ala aloha fa tsy zany e raha tsy zany angamba dia efa razana ohatr'izay se fa olon'iza loatra rery papa zany olona nitifitra amin'ny papa zany mety hoe namandreny olona misaka an-dalana antsika ireny ve raha ngahampiasa tao amin'ny orinasa taloha efa elabe le izy ay dia tadidin'ny papa tsara ve ny endriny nampatsahiviny ahy mihitsy aza fa mpitarika sendika mpiasa tao taloha ny izy ary mbola nampatsahiviny ihany koa fa nafindrako toeranao izy ka anao valifatiny amin'izany fa misy antony manokana ve nefa nanaovany valifaty nylazay mifanamotika ny fiainanao ny izy ny tsy mahay miaina aniko ko ny mpitehan'ny papa ahoana koa ny fiainany tsy haiko rery ny ilaina fa zay no nolazainy tamiko dia nitofiriny ahy avy eo ay ve fa hono misy arsiva mipiasa moa ao amin'ny orinasa ny papa mandeha ao amin'ny rasy anao dia azo karoanao zany eny ary andehanao fanaty adiana momba an'izay aloha papa tsy maintsy fantatro hoe iza ny olona namono amin'ny papa zao ny ilaina madame Simoneto no afaka manampy anao satria izy no efa ela indrindra ny asa tao tsy manina fa tsy maintsy hitako ny dosian'izany filohan'ny syndika zany manahoana hono ny pampandria tory ny ilaina efa mihatsara sady efa mahavita miresaka tsara kia raha zao fahitako azy zao kosa aloha dia tena efa nisy fivoarana be hoe anatitra ny sakafonareo mianaka efa natao mama sy Maria araka ny komandinareo mihitsy hono retiko misaotra kia landy afaka mijanona miandry amin'ny papa vendry fa honaky misy fikaroana tsy maintsy ataoko faran'izay maiko zao tolakandro zao manenjika ora fivoahan'ny birao eo ary fa tsy maninona e saika ho any amin'ny biblioteka nefa eny azoko atao rapitsoka izany fa misy boky tadiavin-dringa
Ka fanoana-kevitra nataona apikasoka le izy tsy misy any amin'ny internet Iena re zay ary fa isakafotsika dia avy eo mandeha zay papa tsy maintsy ho fantatro an'io ihany izay olona nitifitra anao fa manino ndry izany ry bavo ny lasam-borona be malahelo amin'ny papangany to lasa saina be eto an-jaridaina eto tena malahelo sory loatra ny fokorizoro tsy mbola nalahelo loatra ny zahoana tamin'ny mamao maty asa tsy tantiko fa isa zany aloha miandry any amin'ny hopitaly mamao silandy aloha no azao fa ay misy zavatra mahafaka ny saiko rizoro tsy zaka ny saiko ny mieritreritra azy tsy tantiko loatra zarao akiry ny ilaina eny ary efa mandeha aloha zao ny fikarohana an'ilay olona nitifitra ny papa tao amin'ny Brown na ny tanan'ny inspecteur dia efa manana olona ina ondry zareo zany ary atahorana mihitsy izany olona izany hoe mbola hiverina mono amin'ny papa any amin'ny hopitaly indray zao raha tsy mitandrina tsika dia tsy nanontanianao ve hoe isa zany olona izany ka nanontaniako tokoa ka kosa ary tsy lino ny saiko kanefa mbola nanamafy papa fa izay olona izay mihitsy nitifitra azy isa fantatro loatra ilay olona ry zoro tsy napoziko isa zoro ny ilaina dada ihany namono amin'ny papa andriamanitra ahoana tsara very ny ilaina dada le dadantsika nanamafy tamiko papa fa izany mpiasa mpitarika fitokonana sindikaly fahiny tao amin'ny orinasan'izany no nitifitra azy dada sy papa moa mbola tsy nifankahita hatramin'izay nahatafatambatra indray antsika mianakavy izay rehefa nanao fikarohana ny arsivandry zareo RH tao amin'ny orinasa dia mbola hitako tao ny dosie momba ny dada tena sarotiny amin'izany zavatra ataonao izany koa ny ve ny polisy lasa mifanitsaka ndraikitra angenareo zareo polisy mbola midorororo be fa aleo ny any tonga ambeloha tataray papa fa namaly fady tamina ampite amin'ny papa ny fiaina noho ny nahatongavany dada tao amin'ny Brown efa vonona ny analany any papa izy ary tsy nanana fahatahorana na dia kely aza mahakamo koa zany ka sady marary be koa ny ingezany lohako izany ry ny ilainy mandeha anjoro matory vavokatra ny tsy fampiana torimaso daholo izany joro mihitsy zao no ohatra ny hoe zanako papa fa dia nahoana loatra reny natao ohatran'izany ny fiainantsika tsy haiko dia tsy maintsy gadra zany dada raha babo amin'ny polisy amin'izao andeha ambina monsieur Abel any amin'ny hopitaly aloha ka aleo maily fa tsy kely lalana ny ratsy joro mela aloha ianao sasatra fa efa avitra ny eny papa efa misy polisy manara-maso azy koa any mamasilany zany efa any koa dia aiza zany zao ny toerana ny afiana ny dada ka hiafina izy nandeha nakaiza raha valy faty any maninona raha vao ny ala tany Ambatondrazaka dia efa namaly faty tsy efa miandry 20 taona ty ariana dia rehefa voagadra amin'izao zany dia anahoana ny fahafambaraka zany hoe ihany fa amin'ny fomba hoana zany zao ny arovako amin'ny dada eo amin'ny fitsarana rehefa voasambotra dia mba ahoana ny fihetsika papa hoe hisolo vavan'ny olona namono azy andeha tika ny raiko nahitako masoandro ve asa anome tsiny ilay raiko nahatoy izao zany makarara ny saiko rojoro dia inona ny vaovao ny joro mino aho fa manana ambara-betsaka amiko siny amin'izany eo aloha soroko daholo reto vera sy baolina avy namahanako rondasopianao reto raha amin'izay Abel azafady azafady indrindra rery zay afaka miresaka milamina amin'izay nareo mianaka ia
Mivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro ny fitifirana anao e. Izany very joro. Ie, nyresahan'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ihany koa. Olona tsy fantatra hono ny tifitra anao. Ary efa mikarokazo ny polisy amin'izao fotoana izao. Dia inona ho ianao vokatra izany? Tsy maintsy memenina tamin'ny tsy fandriam-pahalemana indray izany ny mpanara-baovao sa tsy izany? Izany mihitsy. Fa tsy haiko izay fifandraisany aloha e. Fa tsy ny andro toy ny fanaony mahazatra teo amin'ilay kion-dalana toy ny fanaony isan'andro tsony ange hoe ilay Besandro mpiandry antsika ireny e. Marina very se. Kanefa tsy misy ifandraisany mihitsy aloha ilay resaka e. Sa ve hoe mety hisy ifandraisany ihany? Matahotra izany zalahy hoe ho raisi-potsiny ko. Mbola eo am-pikarohana ny valin'izay aloha e. Ny anay moa izany dia tena ry zalahy mihitsy no nahinana ndoro ny trano araka ny vaovao avy tamin'ny zareo mpitandro ny filaminana. Nisy vavolombelona nahita ny vezivezen'ny zalahy teny akaiky ny tranonay mantsy ny talohan'ny retany trano. Ny olona moa tsy nahalala fa noheveriny zareo hoe olona mitady atao an-trano e. Ay ve nisen'izany e. Mampalahelo tokoa ry se raha hoe noho ny amiko no nanovan'ny olona kasiparana naroto izany e. Eo fa onerako izany ka omeko trano azonenanareo ao amiko nareo mianaka e. Sady ny liren'ny se raha teo moa nahafatra-po tamin'ny fikarakarany atety amin'ny hopitaly. Izay azoko natao ihany ireny nataoko taminao raha misy abel. Izay marary andrianina ka izy ary moa ny karakaranao eo. Ny ankizy sahirana manahirana azy avy. Senga ahoana ry joro a. Noheverin'ny olona reto eto amin'ny hopitaly ngefa vadiko mihitsy izy io e. Tsy maninona nge izany satria toy izany ny fomba fikarakarana ahy ka dia makasitraka rery madame Nelia. Hatreto aloha izany dia milamina matsara ianao monsieur Abel. Afaka miasa malalaka tsara rehefa salama. Mino fa tsy ho ela izany. Mino koa fa matahotra no voasaringotra amin'izao raharaha fitifirana anao izao ny olona naneraka ny zalahy ireny. Dia natsahatra aloha ny fandrahonana fanaony mahazatra. Izany tokoa ny angambany. Fa efa nanahoana indray nefa fitsaroana an'ilay olona nitifitra ahy. Efa mikaroka an'izany re ny polisy amin'izao ka mba fiarovanay ny anao hatrany dia tsy maintsy mijanona ty amin'ny hopitaly andro aman'alina. I mama kosa afaka mody. Dia ody aiza moa izany za zao ry joro. Efa tsy manana trano tsony angentsika efa may. Aza manahy ianao ry Nely fa omeko hevitra hipetrahanareo amiko nareo a. Mendrika anao reniny zanako koa nge izany e. Andeha angorona indray toetana tokony entiko mody reto azaniko. Toy izo ny resaka ireo mianaka. Andaso aloha atsona ny sofera hakanao ty fa aza be fanahiny e. Salama angama amin'izany mbola eto ampandriny eto ihany amin'ity andro efa mivaly maraina. Tsy fanao mama mihitsy ny toy izao Tsy nahita torofiry izay alina dia izany no atratrarandrea eto rerylandy somary vizana koa ny maraina. Rehefa mivoaka hopitaly rangaha io vao afakafaka sika mianakavy. Finina indray izao mampiasa saina amin'ny mama izany efa azo lasaina fa mianam-pilaminana angentsika izao e. Na azo atao hoe sambatra mihitsy aza. Mihinana sakafo tsara, mahazo izay ilaina rehetra. Ny ilaina ihany koa efa hita. Ny trano malalaka tsara. Eny e, ny vola aza azo lasaina ihany koa hoe manana satria joro miasa. Fa le tranontsika reto no atahorako sao dia misy maka. Fa ahoana koa ary izany. Efa manana trano tsika izao ka andeha hiverina andrefy e. Sady iza koa nakanio eo. Ngamo io azy bataina ka. Tsy misy tranoko izany ato retsy everiko toy manao vakansa ato. Afa ihany any amintsika. Any afaka manao an'izay tiako rehetra. Afaka mihinana an'izay tiako koa. Fa mbola ina ihany mahatamana mamany efa nahiliko ny olona reo sy joro tany. Tsy nanome trano isitrihana kanefa trabona izao. Dia ina ihany ary mbola mamaika ny iverenana amin'ny fiarahamonina toy izany. Any anefa ny tranoko. Taony ny aretako mafy rehetra. Taoko ny rahako taminareo zanako ny tsenitra mamy izay mba azoko ny natoka molotra reo. Mirakitra tantara ny tranoko na bongo aza. Mihoatra ny tony vilabe itony. Tsy azoko izao izay mahatonga mama mieritreritra an'izany tampoko eo. Malahelo aretsirlandy mitamberina tato anatiko ny fahatsiarovana rehetra tamin'ny andro lasa rehetra. Tafavory ihany ny ankohonako saingy
voasaratsaraky ny hevitra samy hafitsika ato samy manana ny fiainany avy sady efa fantatry indry tsara ny toetrako fa tsy tiako izany miankin-doha manolo izany dia miandro velom-potsiny aty veka izany kanefa io rangahy io no nangalatra ny zanako sy fototry ny fijalijaliko ataona maro tsy efa manonitra kosa ve izy ry mama raha isitona na heverina iare-petraka amin'ny mama indray kosa aloha tsy haiko aloha izay hevitra izy mianatazoko e fa za manokana tsy manaiky an'izany tsy maniry ianareo zanako fa mba te hiverina any amin'ny tranoko aretsy andeha any rehefa avy misakafo maraina aleo asiana vidany ny herim-poko fa rehefa may arenina mitsinjony ho aviko raha sanatria ka tsy maintsy tato ohatra dia hoaiza hoeny ambany tetezana sa ho any anaty tonelina eny are sy atao mama fa leo mba hiaraka amin'ny kambanamiko ato aloha fa zao mihitsy ve ny ilaina vao tonga aza mody alina ohatra an'izao raha mety fa manahirana papandre zao efa impolo kely manontany anaty eo olona vao mivoaka ny hopitaly ve hoana izy dia zavatra barana be ohatra an'izao ny hitany ataony zanany izany ve rehefa azavaiko amina taraiky rehefa veo fa taiza tokoa aloha ianao ry ny ilaina avy tany amin'ny polisy ary zoro ay azo samy be leo arivo io data dia aiza izy zao tena ahoany monsieur Abel tsy nampandrenesinao an'izany ka tazomeny ampese izy ry joro fa mbola teo ampakana ambavany azy aza ny tompona andraikitra taony nandeha mody satria fantatro fa ho lafa fa taiza hoana izy mitratra fatra n'ilay basy ny tifirany amin'ny papa izy ny fandrian'ny polisy tsy afa ny alatsony izy fandray sy-potsinoana dia inona izany zao no ataontsika amin'izany ka amin'ny latsinainy zao no miakatra fitsarana izy mena fa tsy maintsy ampandrenesin'ireo polisy papa satria nanao plaintiks izy dia ahoana ny hevitra indri sika ihany manko no any zanany raha tsika arakara sy anaty bary asika dia mety azo tsiny hoe mba zanany naterany ihany kanefa tsarondry ve ilay vavabe sy fandrahonana nataony any sy mama tamin'ilay ndray sasakala iny raha mba nangataka hatrany alofana tany aminy voy izy izao dia amaly faty azy koa ve tsika maika marary ny andohako rojoro dadako izy namono ny papako dia aiza zany ny toerana tokony isy amin'izao ilahatra amin'ny papa sa ilahatra amin'ny dada so raharaha zao vokatra ny disadisana izy miraharaha tsy voavatany aloha tany kanefa rehefa dinihana netraika tamintsika taranaka teo ariana ka ilahatra amin'isa ary manoro hevitra indray koa aloha aza miditra amin'ny io raharaha io indry aleo tadiavana mpisolo vavafy izy amin'izay koa izy mizaka zay saziny any rangaha ko raha fototry dadany amin'ny papa ny fitorinana marinany ny valofatiny raha tany tia ka avoaka ny eo daholo ny raharaha syndikaly tao amin'ny orinasa fahizany miampafakana-keriny anataondry papa dia vao maika isavoritaka tsika mianakafo satria tsika samytsika ihany manodikodina ao anatin'izany raharaha zany aleo miandra ny rariny ka efa ampy izay raha latsak'izay ry ny ilaina dada raha teo koa mba mila fahaizana kely amin'ny toetrany io fa nanilazan'izany olan'izany amin'ny mama koa ary zao mbola olanako mino anefa fa tsy amerina amin'ny mama ao anatin'ny adalany kosa aloha zao ry zavatra zao ny olana manko dia ny tsy fahitany ianao ry ny ilaina fa raha ny question momba ny dada sy zavatra hafa nataony any angamba tsy dia hanohana amin'ny mama loatra leo nefa ampahafantarina azy ihany ny marina rehetra mba tsy hifanomezantsiny mbola fady ny ara-dalàny dada manko raha izay indray dia aleo rehefa ny fotoam-pitsarana ny raharaha mama vao entina miaraka amintsika eny mba tsy ho topotra amin'ny miony koa izy aleo amin'izay ho any amin'ny papara mbola tsy matory izy fa miandray izy ry joro mindana ary ore olona fa mbola taraikina kaiza kosa ho aty lando mbola tsy tonga ihany hatramin'izao la mesariva ve tsy efa tamin'ny fito sasany farafatarany tokony rava eny tokoa mba tsy izy ry ny ilaina sao tavilany naninanina ka mila alaina mihitsy tsy mba fanao ny landy mihitsy any mody arivo ohatran'izao ny eglizy tsy rahavitra raha teo fa akaiky ihany nandehanany vavaka
tsy mandeha ny telefoniny fanakaiza tokoa ary landy. Izy koa moa tsy mba nilaza n'izay fandaram-potoanany tamintsika zay mahasarotra azy. Efa enti-pahazarina fotsiny dia tsisy ny raika. Allo? Ohatray nitapaha marina. Fanandray ve? Ale hoe atsoko. Izy ny aby la onka kanefa vao teo anie izy ny biby. Reto tena misy zavatra nahazo any landy mihitsy ka sao dia tokony ho jerena any am-piangonana ary izy. Aza mbola mikirapaka aloha nareo e. Aleo andrasana kely eto fa sosy endratratra riva fotsiny izy ka efa numéro kase kosa very se ny miantso azy dia tsy mbola horototra ihany se fa inona loatra re olona zao mahazo atsika zao nakaizany zanako. Aleo andeha tady azy ihany fa ely zany ka. Mama mitony aloha mama fa taraiky fotsiny ray izy. Hitako misotro aloha mama rano eo fanako mihitsy. Oay azafady re olona fa tsy faneniko iny fa inona mampangovotra anao eo ry ny ilaina. Jereo ngety Nely raha tsy vao mainka mivarahotsany. Mialatsiny aminareo re afa-tsy hatelina an'izao sakafo arivo zao aleo andeha tady anjanako aloha azafady indrindra. Aleo izy arahako any reto so manao tao foana any ka. Mila matanjatsaintsika ary sefa tsy fantatra tsony zao zava-mitranga zao. Raha ny tokony ho izy aloha dia anjarako mandeha mitady any landy any amin'izao aly zao hoe saingy ny eritreritra kosa tsy mandry ary tsy afaka ny amelanao rery ato an-trano ato. So manko fandrika indray zao ka ho voro eo tsika. Misaotra indrindra ary se ny mampana fotsiny zao dia hoe hoaiza ny tany alehantsika raha maninona ndraiky io izy mianaka. Ny azo antoka aloha raha sanatria ka tsy mody mihoatra ny amin'ny 12 alina landy dia tena fambary zay fa nisy nitazona tokoa izy. Dia azoko antoka koa fa tsy dada velivelo ny tompona ndraikitra mitazona azy ihany satria izy azy efa voatana ry. Dia salatria very se ka ry be sandra indray no ao ambadika izao zavatra rehetra izao azo heverina mety hoe hitombona mihitsy any eritreritra zany ka izy ary olona ny antso teo io ka raha pitso manko ny fitsarana ka sao koa misy fandraisana zany. Tena mety angamba dia aleo mampandre ampitandro ny filaminana na dia hoe leo atsika aza ny ao ambrandy zareo. Aleo raha nga tsokony ilaina dia asaina mody mihitsy aloha ka. Aninona tsy mila miresaka amin'ny laro joro hita mihitsy elahy hoe efa miandreninareo loha ka maka alatanteraka eo ny mody mihatsara velatsy eo. Aza mba ataonao an'izao ny ankizy raha mba mangoraka anao ry sely zara aza mpiambina anao mba namelanay resaka aminao vetivety mandra-piandriny namanao sasam-bolo tsaraina. Mangina ny vavanao ry ny Elia no ianao ihany na tonga anao tsy fanao toy izao. Ny vavanao ampanginina fa tsy ny tanako akory ny nandray mibasy ny tifitra monsieur Abel tsy izay fandavako anao tsy hiverina amiko tsony akory no ndeha aminonao olona vao maika amidy aminao ny foko ary tsy mila mpahamon'olona hikarakara ny fisarako aminao mba tsy siny niarakaraka tsony amin'izay mbola ataonao indray rehefa mahavita ny sazanao any ianao tsy nahita fa tsy olana vao tafiditra taminao zao ka izaka ny fahafambaraka fa vadina jiolay mpahamon'olona koa. Ataovy koa rangazy ataonao fa tsy raharaha tsy mila dala sitrana tsony koa zao sely zay ataonao fampanaraka rehefa vonona dia eto aty tonga dia soniaviko zao dia zao dia iza zany zao no andrasanao ifona monsieur Abel noho ny raha tsy vitanao taminy. toa soasoavinao ery kanefa olo tsy vanina io ranga io tsy nandony karamako fa izany ary nanasaraka taminareo vady aman-janako satria maditra sely mpitarika ny tolona sindikaly dia naripaka io ny fototry ny faravan'ny tokantranontsika ry ny Elia kanefa nareo mianakavy mileladelaka azy ery indrindra fa ela zany mpijoro. Aza mpidirina amin'izay adinareo fa iny tany kosa ary dada ny lehilahy tsy boky eritaona ka raha nyroahany tamin'ny orinasany ianao angatsy mba mieritreritra no avy mivady aman-janako dia mba mitady asa hafa ndray sa tsy maintsy mivary lavo.
domy aloha ny tratranao dia mandiny tena hoe tena tianao tokoa ve zahay sa nitsoahanao tsotr'drao mihitsy fa nanahirana anao sady aleoko koa dia tsorona aminao rysely fa tsy mila mpamono olona efa nilazainao manko fa mivononao le vehivavy natakalinao anay ka zao indray dia hoe mbola namono olona ihany koa dia mbola hamono olona trano ihany eny fa mety izay vady aman-janako mihitsy aza no aripako ao vao tsy mifanaraka amin'izay tianao dia mbola tsy tsapanareo ve fa ny fitiavako anareo no nahatonga namono any abelona ny anikaina vokatry ny fialonany no namono ny rahalahany fa ny akosa valifaty tamin'ny namotehan'ny fiainako no namonoko azy saingy diso fa tsy matoko tanteraka izy raha voafako zao sazoko zao dia mino ahy ianareo fa tsy maintsy matoko io ortata aza manao vava be ohatra n'izany tsony ianao fa efa resy tehirizo mangina ho anao rery ny fikasanao mba miova refo fa tsy zay vady aman-janako rery akory ny tafitohana amin'izao fitondran-tenanao tsy mendrika zao ny olona rehetra mifanerasera aminao leo tofoka amin'ny agekenao angamo tsy efa miova fitondran-teny zany teo ahy tsy nahavita namono any abelona fa mbola niaohatra zao kosa tsy maintsy ho fatoko io any ampigadrana miketrika nitetika sipaika anaovako an'izany andao mihitsy andeha rojory fa resaka olona mivadika dovy eny enotsika eto iza koa ty miantso ty allo joro landianty zareo aty alasora ty eto amin'ny fiangonana katolika misy taxifone eto miandry anao joro angana ianao sa miverineo zareo landy landy andriamanitro nitapahan'le telefona landy landy ve tsy haiko na tokony ho any amin'ny polisy avy hatrany tsika mianadary landy na tonga dia hivatana avy hatrany any an-trano na zany aza mba mandeha ihany moramora ihany rojolo sao tafita voarindrika ka mirimirimy loatra anao kanefa tsy misy manenjika akorytsika laza indri fa mbola tsy fantatry indri mihitsy le trano hitazomany zareo andriany dia ahoana ary natava voandry tao amin'le trano hitany joro nataondry zareo ankety aho maly alina rehefa avy nisamboriny teny amin'ny lalana mody makany amintsika iny no eferin'ny zareo hoe ny ilaina ho ny hafa nitovy be taminy zany hoe ny ilaina zany no kasainy zareo samborina fa tsy za dia nidiko nitapo teo fizanga asasaina amin'izany dia mifamaly be teo ry zareo farany dia ohatra ny saika alefany zareo ihany alina saingy le sefony zareo angamba ny teny hoe aza tonga dia alefa fa velao hitebitebo ny any an-tranony ihany zany dia najanony tao amin'le efitrano nitazomany ihany nandritry ny alina nono tonga amin'ny maraina dia fiarany zareo mivoaka amin'ny vavahadiny nanaitra tsy niandry an'izay amoany atao tsony fa nitady lalany ivoahana nianka tamboa dia nitsoaka rahabaky teny fanakaiza ny olona rehetra tao an-tanàna tamin'izany ka lasa hitady any ilaina hono ry zareo raha tsy izy telefoniko izao any amin'ny zareo any fa hoe lobatoko dia izay ny tsy maintsy nandeha anako ny angaviny anjo teo amin'ny taxifona teo kaiky ny fiangonana teo andao aloha tsika ary landy ho any amin'ny polisy avy hatrany mbola tany dondoza ihany koa ne zany ny ilainy andry afaka mitantara amin'ny atsipiriany zavatra rehetra nahazo andrika samy mihitsy dia nanahoana ny fitsarana ny dada ry joro tsy afabely dada ry landy AMD izy mandra-pivoaka ny didim-pitsarana amin'ny herinandro ndreka akoatra amin'ny fitoriany monsieur Abel azy manko dia mbola nisy zavatra hafa nahiny ihany koa araka ny fanadihadiana natao amin'ny polisy azy dia mbola hiakatra fitsarana noho izany raharaha zany koa izy aleoko ihany ry joro ny fiainantsika telo mianaka ny lamindamina na dia teo aza ny adalamama ohatra nidikizy ihany sika rehefa hity sandy na saiko aza tsy milamina mihitsy so isaka-keriny ihany fiainana daholo zany fa aza manan-kify teny amin'izany ry rehefa afaka tany amin'izay nitazomanaireo jiolapaka-keriny aloha ndry dia izay ny zava-dehibe sady tsy naratra na vao olana tany dia isaorana an'Andriamanitra re zany izay aloha atanjao ny saindry fa tsy ampahafiry mafy efa niaretantsika re zany endre tsy androko izany izay eonana mama ry joro misy azy izy izay eny marina zany saingy aleo tsika ho tonga dia makany amin'ny polisy aloha efa lala makany koa moa tsika izao
inona koa ty sakosy be ty ry mama? Dia inona koa ty mampikonkonina ny mameraka ny trano ty? Mangoronetana akifa ody any aminay amin'izay nataoko aiza koa ary le ila kapako iny. Mama, fa nisinona sa nataon'iza tato ianao no sandy aza sina fanontaniana betsaka fa aleo aho dia manjaka ray zao dia zao. Fa inona nefa nana fotoana mamy sa dada ny gadra no tsy tantiny mama? Sa azazy ny gadrandra itsy na ny nataony atsika hatr'izay ihany aza ve tsy mba miendrika ny azo sazy enjany sely na mono olona raha teo izy. Tsy iray tsy roa fa mety efa fanoany aza angamba izany. Dia inona kosa ary izany tsy mahatamana mamy? Sandy te hanana ny fahaleovantena koa. Aoka mpahafantariko anao ry Sandy fa amin'ny roa maraina dia efa mifo miomana akaetana eny Anosy be san'andro. Andriamanitra rery ny mahalala sy miambina mba tsy hisy anendaka mandra-patongako eo amin'ny taksi be. Izay foana isan'andro no iainako. Tsy ny tamizay lehilahy satria efa nahita an'izany fijaliana sy fiafiana tamin'ny tsy nandraisan'ny sely dadanareo volana nandritra ny efa-bolana. Ary tsy nisy afa-tsy ny herim-poko no namelomako azy menata. Ve izany ka ny fahatsiarovana ny fahiny manosika ny mama iko mitoy io e? Tsy niainanao izany ry Sandy tsy fantatro koa. Tsapako koa fa tsy tehatehatra ny valibabena. Ho velomin'ny janako fotsiny ato aho izany ka raha mba misy ilany ny volany. Raha nambady izy any aoriana dia hiankin-doha amin'ny joro ve aho izany? Vinanto iza ohatra ny sahiditra amin'ny janako. Afaka miresaka amin'ny papa momba an'izany raha sitraka ao ry mama. Aoka mihitsy fa tsy mety amiko. Marina fa efa niova tokoa ny ray indri tsy mampijaly mpiasa ntsony saingy efa namela olatra teo amin'ny fiainako ny toera-tsy nataony tamin'ny sely. Raha tsy nahazo karama sely nafindra toerana sy ny sisa taty amiko ireny ny tena netraika fa isely ve moa tsy mahavelona ny tenany. Dia ireny papa hanonitra ny renrehetra ireny ry mama. Vonina hiaraka hitaka ny fanorenana n'izany amin'ny mama. Tsy ho tsapa mihitsy izany ary tsy ilaina patsahivina azy koa. Iselany tsy nahatanty fa nahamaly faty azy avy hatrany fa inona moa izay Nely? Efa zatra miahatena iverina any amin'ny trano koa satria mba manana ny amboko ihany koa. Malalaka tsara amin'izay manao mivarotra fanaoko indray. Eo ary mama teriko manjaka ray dia manampy mamoandamindama aloha e. Vandray mandeha miasa any amin'ny fitsarana. Angamo dia misy inona be atao any amiko e. Vonjeo ny asanao ry Sandy Na zany azy hiezaka anao izay ahatonga saina amin'ny papa fa noho ny nataony taloha ny antony nandeha ananao. So dia ty izany ila kapa amin'ny mamy izany? Indrindra retsy misaotra. Fa inona ny anton'ny antsonanao tao Monsieur Abel? Azafady fa ohatra be sikosikotra anao izany tsy maintsy manontany amako. So dia misy tokony hanamafisana ny fitandremako sy fiarovako ny ianao e. Lalina sery joro Fa ahoana? Saika tsy nino ny saiko e. Kanefa moa rehefa mena amin'ny porofo dia tsy azo lavina fa ny fofona mihitsy ny haiko. Zany aroa. Nisy vokany angao ny fikarohana nataon'ny zareo polisy. Ny anga tamin'ny akety natao tamin'ny landy le nisy nakakeriny ino ny fanadihadiana. Airy sery izany tranon'ny mpiray antoka amikany nitondrana ny landy tamin'ny alina iny. Fa ahoana nefa hono ny tena fandihany fa ohatra mahaliana izy izany Ka rehefa natao izany ny fakanambavana ny olona rehetra na ino tompona antoka dia izy rehetra alondohany ao amin'ny atokonay mihitsy no tsy tia saingy tsy sananilika amin'ny vantana fotsiny fa mifanampy kosa angamba mifampiororonana anao. Marina mihitsy saingy misy kosa nefa makasitraka ihany ary avy tamin'ireo no tena nahafantarana ny atodonikotrika nanakaraman-dreny groupe raha reny. Dia efa mba nisamborona avy eo n'ireo groupe raha reo e? Efa vita hatramin'ny akety mihitsy azy ary mibaboka koa ny zareo hoe nirahana nandoro ny tranonareo temy manjakaray ary zareo reo ihany koa no nakakeriny any landy. Izay ilaina moa izany ny tena cible fa diso zareo tamin'iny tsy nanapo izy kamba ny ilaina zanako.
ka inona zany zao mifanapa-kevitra ho raisinao mifandraika amin'izany dia mbola tsy haiko ry mangataka ny anaovana raharam-pihavanana amin'izao toejavatra mitranga amiko zao ry zareo voabanga izay tsy olona ray na hoe ro fa vondron'olona maromaro misy sokajiny satria misy ny bobaiko misy ny mpanatateraka dia mba ahoana ny hevitra ny folohan'ny atokonareo amin'izany ka nefa niantso ihany aloha izy teo mba hoe tsy apotika ny atoko izy dia aleo tsy makampano gazety aloha areo koa mba hijanona ho tsy ambara telo-dolo ny zavatra rehetra matahotra fahafambaraka koa izy angambako dia ho zay hoe mbola mila mieritreritra tsara aho satria noheverin'ny volohana fa tafiditra tao anatin'io raharaha io le nitifirana iny ka tsy misavorovoro be ve zany zao ny atokonareo satria nareo samy mpanao politika ao anatiny mifandripaka ankarona ka sady marary ny mahamenatra rysia mbola emotra ngeny raha raha-pitsarana rehetra satria miandro ny fanapahan-kevitry ny polisy raha hitory anatsy aleo mifampiresaka aloha monsieur Abel raha mety ary nitosako nampidirokizo anareo mianakavy ngeamy sy vitany resaka fotsiny ny tranonareo kila firihatra ny anabavinareo mizaka takahitaratsaina tamin'ny tazomana akeriny ny tebiteby sy isan'andro mitondra ny aiko amin'ny setrasetra ny besandryreo tosako daholo inge zany iza no avita hanonotra an'izany iza ny alina re mitondra fisainana monsieur Abel lala motsika zao any an-tranontsika misainsaina tsara an'izany ody any amin'ny eli zany sesa hijanona any amiko tsy afaka moditsony fa efa tsy misy taxi be tsony ange zao ka eto raha ny fiara raha hoe ody se tsy misy ametrahako azy ihany ka aleo mijanona fa tsy manisy olana amin'izany koa ny inge mamy ody fa inona kiry eto anaty aron-dreto Rolandy eto kakireo etandria ahoana fangandeha koa ndrifa tsy tamana fa ahoana to tsy mahatamana anareo telo mianaka ny aty aminaiko tsy haiko mihitsy hoe fanahoana loatra ary tsy nikasana andeha oatra mama aloha ay etanateriko andada iny tamoro ry ny ilaina nandray-bosa mantsy izay maly dia mba nanolianao azy aloha izy ve dia ho afela rery ihany kanefa tsy nisy nitsangana ho fahavalo ntsika rehetra raha ny telo mialoatra dia mba nandray anjara koa dadaka ambanana inona ratsy na tsara eny kia nalahelo azy nangoraka koa azy satria tsy nanatrika izay fitsarana azy akory ny haiko teo anolohan'ny fitsarana izy fa nitifitra amin'ny papa fa mbola misy afera hafa mahavororo azy koa ne fa nalamindamiko tany aloha misaotra ndrikia rehefa fa netamora mandeha mijery mamany manjakaray asa zay izy raha nanao ahoana fa mety narary anga izy ka tsy tokony avela irery izy no mpitsabo azy tany amin'ny topy sady fantatro fa misy olana mampiasa ny saina ki any dia anna fahafahana hoana izy zany manymety ny azy satria ilay vady mba nantenainy mandrakandroany tsy mba nanana fa dia nanary tena tanteraka ndry zao ny angarany vitana ary ny ilaina ny aina tao anaty fahasambarana ary nanana ny ampetrany ny aina teo anilan'ny olona manan-katao ary nahazo izay fitiavana nylaindry ka zay ngany anambatambazako anareo telo mianaka itsanato kanefa moro mama tsy te hainan'izany ka dia tsy hitako be ny any zaho izy makeny anosy be amin'ny roa marainy zao foana ny tany saina eto ato izy tsy fo amin'izany ary tolonana sakafo eo am-pandriana aza raha mety tsy hitako izay atao anareo ka fa mama aloha tsy ho resy lahatra vetivety hiverina ty izany fa andraso vetivety ay solo-kanso dia hiaraka amindry anaty bary ny dady any tamin'ny mora zao hoe nareo vao mody mahatsiaro mahabe vatan'orona oatra ny zaza tsy nateraka dia inona ny atao aty raha tena mahay raharaha-pitsarana ianao dia izay afaka ato atao
azafady ry dada fa fangaronao amin'ny ilay nakambana amiko angamba. Aizako moa na aizako manavaka anareo olona tsy mifanerasera tamiko akory. Kanefa mahafoy tena mamangy anao aty ampikatrana ihany. Ka andahatsa zany nahatonga vankelakely aty sa aninona fandroany amin'izao zao ny onako taminao ry dada. Teo amin'ny andro rehetra natsarovako tena mba naniry mafy ny ona amin'izany sely dadako izany. Dia aninona nefa diso daholo ny nofinofiko rehetra momba anao ry dada. Ny endrika mambika anao, ny fomba firesaka ao amiko, eny fa nanotoetra anao amin'ny akapobe mihitsy nandisy fanantenana tanteraka. Say vao mitady vady asolo any ny Eli rehefa izany. Inona koa moa zany no mbola hijanonako eto aminao eto fa mandeha any amin'izay dia tsy ilaiko mandehandeha aty intsony. Aleo zakaiko ny saziko inona moa izay isely moa zany fandroana nataonao akanefa mba mamangy anao aty za. Eny tsy nitondra tanam-pola akory ny nandeha taty fa efa nitondra izay vady saza anao mandrapiveriko indray. Efa zay hoa tsy ilaiko miverimberina aty intsony. Tsy ho tafavoaka ato anga fa vao maika matoko daholo izay manakatsakana ny lalako tsy handripaka an'izay mampahory ahy. Dada inona zany ve mba fikasanao kanefa tobo fanarenana ange misy anao fa tsy tobo fanofanana valifaty. Azy izany mba hanaovana moraly jiolona sy mpanendaka ary mpamon'olona miara-miaina amiko ato. Tsy misy fanarenana izany ato ka zazakanana ny tsy handeha amin'ny valifaty ny saiko. Hivavaka ho anao ary dada. Marina fa tsy manana fahefana namaivana ny sazonao sy anafakanao. Saingy minoa dada, raha miova fo dada dia ho maivana kokoa ny fanefana ny 5 taona ato. Tsy mahandry an'izany ary kiala kely ty tsy maintsy tafavoaka alohan'izany azo. Eny are tsy aresy lahatra anao rehefa izany masaka ao andohanao. Saingy rehefa misy fotoana kely dada dia mba sainy ihany izany teniko izany. Misy volana lefa hoanga ka vary sy laoka ny netikaofy izay no azony volako. Dia ry Eli zany tsy mba mahatsiaro ve dada mahatsiaro amin'ny mama ihany manarina ny tranonay may izy ka sahirana mafy. Iny adala sitrany iny koa ve moa eritreritra an'izany. Andray aza atao an'izany kosa izy ry dada. Tsy te hampatsiany ininona aminao tsony fa aza aterana amin'izany izy. Zaza manao ny aditiko ahilikilika ao. Mandehana amin'izay koa mandehany dia tsy ilaiko manakotaba aty intsony koa. Dada hoa aza mbola mandeha moa lasa ihany izy. Viva radio nanolotra ho anao teo ontry ny lasa safidy tantara nosoratany Saoly Rakotonanahary. Ireo nanome aina ny tantara Miravo, Sylvia Randrianatoandro, Livolatina, Sofaniry, Christophe Rabiarmanana, Faly, Fety. Ny kirakira teo amin'ny lafiny teknika Bak Sarano Arvony. Nana Totosa maningotra ontry ny lasa safidy mbola itoy